Topilasy sy topovavy. Ny voalohan-teninay dia ny fiarabananao Andriamatoa Filohan'ny Repoblika sady filoha faratapon'ny Foloalda. Miarabanao tonga eto amin'ny Toby Alphonse Rakotondraiky ary misaotranao erapo eratsaina amin'ny anaran'ny tafika malagasy manontolo satria nanokana fotoana tokoa ianao hitariana an'ity lanonana ara-miaramila manatantara ity. Dia tsy inona zany fa ny fanomezana ny fanefam-pirenena ho an'ireo tompon'andraikitra vaovao izay voatendry teo amin'ny filakevitry ministra hitatana l'état-major-ny tafika, l'état-major-ny tafika tanety, l'état-major-ny tafika nabakabaka ary l'état-major-ny tafika andranomasina, zany hoe l'état-major des armées, état-major de l'armée de terre, état-major de l'armée de l'air ary état-major de la marine nationale. Fantatra tokoa Andriamatoa Filoha ny adidy aman'andraikitra mavesatra izay iantsoroanao, kanefa dia tsy nanakana anao tonga eto anivonay anio izany ary dia faly izay tafaraka amin'ny filoha faratapon'ny Foloalda izay mpiay anay mivantana. Topilasy topovavy, andro manatantara ho an'ny tafika malagasy tokoa ny andro androany. Enimpolo taona mantsy izay no lasa tao aorian'ny joroany tamin'ny fomba ofisialy ny volana jiona enimpolo sy sivanjato sy arivo. Tamin'ny repoblika voalohany dia nisy ny fanolorana ny fanevan'ny tafika voalohany no tanterahany Andriamatoa Philibert Tsiranana, filohan'ny repoblika. Izany dia natolotra ny colonel Ramanatsoa Gabriel izay lehiben'ny état-major-ny tafika voalohany. Nanambary zany fa manana ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena i Madagasikara. Enimpolo taona lasa tokoa izay raha oharina amin'ny fiainan'olombelona dia tokony efa nandalo fiovana maro, nianatra nandeha, nanovy fahalalana tamin'ny ambaratonga maro, namely teny, natokantrano ary namelombady amanjanaka. Tsapa ary ankehitriny fa miova manaraka ny vanim-potoana ny fivoaran'ny ambana na hoe menace amin'ny endriny maro samihafa. Izany dia noho ny fiovan'ny toe-tsaina, fiovan'ny géopolitika, fiovan'ny toetrandro sy ny sisa sy ny sisa. Io lailazaina amin'ny teny frantsay hoe menace hybride izay manana endrika ara-kolotsaina, manana endrika ara-diplomatika, manana endrika ara-teritery ara-politika sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany dia mila mametraka paikady vaovao isika hiatrehana izany amin'ny fanatanterahana ny plan émergence Madagasikara izay mamaritra ny politika ankapobeny fanjakana ka mametraka alohalarana ny famerenana ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izany indrindra no antony ametrahantsika anio ny vato fehizory ny fanovàn-drafitra izay maritsika amin'ny alalan'ny lanonana fanomezana ny fanefa ireo état-major efatra vaovao. Andriamatoa filoham-pirenena sady filoha faratapon'ny Foloalda, mamerina ny fisaorana feno sy fankasitrahana tanteraka anao zahay satria raha efa amam-polo taona maro lasa zay no nila fanitsiana ny tafika dia ianao no nanana fahasahina ara-politika manatantara ka nanapaka hevitra ny anitsiana ny rafitry ny tafika malagasy. Raha état-major général iray ihany ny teo aloha no ny andraikitra ny opération dia tomboka tamin'ny fanomanana olona, fanomanana fitaovana, fametrahana paikady ary tonga amin'ny asa fanatanterahana. Ankehitriny kosa dia mizara efatra mazava tsara ka natambatra araky ny sokajy misy azy ireo. Koa eo zany ny état-major des armées manatanteraka ny lafiny paikady sy fandrindrana ny opération rehetra na amin'ny teninay miaramila dia tête de chaîne opérationnelle. Eo ny état-major de l'armée de terre manomana ny tafika ampitanety amin'ny
fampiasana azy ireo na koa hoe tête de chaîne organique. Toy izay ihany koa ny état-major de l'armée de l'air manomana ny tafika anabakabaka ary ny état-major de la marine nationale manomana ny tafika an-dranomasina. Natao izany mba tsy paritahany hery ny fahaiza-manao, ny fitaovana, ny olombelona, ny vola fa mitambatra amin'ny fameno, mirindra ka manome herizika matanjaka vaovao na hoe force essentielle minimale.